ataovy araka ny rariny, ataovy araka ny hitsiny. Miangavy an-tanandroa ianareo mpitondra. Miangavy anao lehibe ao amin'ny zandaro ao ny tenako, mba anao ny asanao ampahamarinana. Fa natera-behivavy anao ary mino afa ray ny mpianakaviana anao, hainao tsara ny aretin-dreny amin'ny zanaka. Iarany tsirariny ny zanakay ao Mahajanga ao. De miantso izahay any Andriamatoa filohan'ny Republika Hajaina Andrinirina Rajoelina. Ianao Andriamatoa filoha, ianao baba, ianao ray aman-dreny nay malagasy rehetra. Ka rehefa misy zavatra tsy zakanay, de ianao no itarainanay. Mitaraina aminao za Andriamatoa filohan'ny Republika Andrinirina Rajoelina, mba hitodika amty raha lazaina fa alajaza, nefa tsy alajaza akory le izy. Tsy alajaza le izy fa ho tataraiko eto ny zavatra misy amin'io raha io. Miantso anao koa za Andriamatoa ministre ny zandaro. Miantso anao za Andriamatoa ministre ny zandaro, lehibe ny zandaro ao Gasikara ao. Mitodika aminao koa izaho mba hijery akaiky an'ty raha ity. Miantso anao koa zaho Andriamatoa Ramatoa. Miantso anao koa za Ramatoa ny filohan'ny fitsarana, ministre ny fitsarana ao Madagasikara. Miantso anao za Andriamatoa procureur général ny fitsarana ao Mahajanga, procureur ny Mahajanga. Ianareo rehetra mpiasa ny fitsarana ao Mahajanga. Fa indrindra koa ianareo journaliste ao Mahajanga sy Facebookera. Tsika rehetra eto amin'ny Facebook satria nalefa niabany zaza teto amin'ny Facebook ity raha ty lazainy fa halajaza. Nangina izahay nandritrany eny amin'ny 20 avrily ka mandraka ty androany zao zaho reny ampanahy hiteny zao. Momba raha mandeha eto amin'ny Facebook alajaza. Zaza anakiroa ijoe izay zafikely zanak Ramatoa kely Trefindraza Miriel Fabiola. Zanaka tsika avy ao Antsuhihy i Trefindrazana Miriel Fabiola. Tena zanatsika. Zanaky Patou, zanaky Tompokla Patou i Trefindraza Miriel Fabiola. Ary nitezeny ray kely ny vadiny reny Barthélemy ary tena manao adidy ile ray piteza vadiny reniny. Zanaky Albina Lina zay niara-nianatra tamiko ary mbola tena mpianarana izahay no teraka i Fabiola. Tena zanakay, zanatsika rehetra IKVK. Ndao ary horesatsika eto ny momba endrikendrika mahazo an'ty zanatsika ity. Trefindrazana Miriel Fabiola dia nanambady any Judikaely Grégoire. Vady ara-pomba malagasy ny fanambadiana ny fanaovan'izy ireo. Fa tsy nisy mariage hatramin'ny fisarahana nisy amin'izy roa reo. Niara-trano izy ireo ary niteraka any Joe. Rehefa teraky Joe dia lamina teny ny tokatrano, lamindamin-dratsy eritaona tafara. Hiditra roa taona i Joe, efa eritaona zay no nisara-trano i Miriel Fabiola sy Judikaely Grégoire. Nohony tsy fifanarana misy ampivady. Voarahona i Fabiola tsy navela hitondra ny zaza satria mbola tsy anasa izy tamizay. Anatin'ny fikarakarana asa i Fabiola mba azahoana vola hitady avoka hiadivany ny fakanany zanany izay mbola roa taona monja, ny giazana tsy navela niara-dia taminy rehefa niala-trano izy. Lasa mony reny satria tsy manan-katao resy
tsy niady satria vatandelahy tsy ho resim-behivavy voatazony dadany i Joe kely fa lasa nandeha tsy nisy zaza i Fabiola. Rehefa nahita asa tao amin'ny Cosmos ao Mahajanga i Fabiola dia nitady avocat mba hamonjy fitsarana hitady garde d'enfant mba hakany amin'ny zanany. Hanomboka le procédure izy amin'ny karama zay azony, tonga nitaraina ny mpiasa tranony Andriamatoa Judicaël Grégoire Reine Joe, le reine zanaky Fabiola. Zany maman Joe tsy voakaraman'ity papan Joe tsune, tsy mahazo vola tsony zaho. Reo zaza reo tsisy goûté. Mijaly ane zanakao tena mijaly zanakao Fabiola zany. Indroa miatotana keo aminazy le piasa, mandeha maka goûté le zaza, satria mba reny ihany koa le pitaiza zaza tao atrano. Le piasa nalainy le Andriamatoa Grégoire, dadany zaza zany. De manome ankinafina zany goûté i Fabiola satria tiany loatra ny zanany. Ampagntelo ny natongavan'le mpanampy tao amin'ny Fabiola, miaraka amin'ny zaza anankiroa izy. Tsy vitako tsony miasa ao amin'ny dadany Joe, mijaly reto zanakareo reto. Fa aleo ateriko aminareo reniny fa efa tsy rariny tsony ny ataony dadany zaza ty amin'ny zanakao. Na eno an'igny reniny teraka i Fabiola, avelao eo ary ny zanako rehefa ampijaliana ohatry zany. De niresi ny zanany. De noentiny le mpanampy le zaza anankiray, zay zanaka nabaviny Andriamatoa Judicaël Grégoire zay nipetraka tao aminy. Tsy ahy io izy Fabiola, tsy zokony makan'io, fa zokony mitazona ny zanako rehefa aterinao lazainao fa mijaly. Tsy nangalary ny Fabiola tany an-tranony dadany, tany an-tranony renin-janany le zaza. Sy i Fabiola no nandeha tany an-tranony renin le zaza naka ny zanany. Fa le mpanampy tao an-trano nahita fijaliany le zaza, le mpanampy tsy nazo karama, le zaza tsy mihina goûté, tsy mihina kanina. Nalahelo le mpanampy an-trano, nandeha nanatitra le zaza tany amin'ny reniny, tany amin'ny Cosmos. Vavolombelony zany ny mpiara-miasa amin'ny Fabiola tao amin'ny Cosmos. Tonga niantso any reniny amin'izay Fabiola rehefa azony teo ny zanany, zay naterina taminy fa tsy nangalariny. Niantso i Fabiola, niantso any reniny sy ny rainy. Mama, papa, mbola tsy manana mpanampy za fa hitanareo za vao manomboka miasa. Nateriny mpanampy ato aminato i Joe fa matijaly. Tsisy mpikarakara, le mpanampy tsy maintsy andeha ody fa tsy nahazo karama. Ny zaza tsy mihinana lozany dadany mandeha miasa. Nividianako mofo le zanako sy dité mangorohoro, zaza tena hita fanona. Namaly ray aman-dreniny Fabiola, atero aty zafinay zagny, rehefa mbola tsisy mpanampy anao fa rehefa milamina, alainao aty aminay. Niera tamin'ny patron i Fabiola, tsy nafeniny Fabiola akory le zaza. Andeha zany natitra ny zanako any amin'ny ray aman-dreniko, fa tsy velony dadany, araka ny tenin'ny mpiasa fa mijaly reo ao, de andeha ateriko any amin'ny ray aman-dreniko. Lasa izy mianaka, nandeha nanatitra le zaza tany Antsui, amizay tanàna fiavianay, any ray aman-dreniny. Tonga tany amin'ny reniny le zaza, tany amin'ny dadiny zany Joe, tsy nafenipenina fa nandeha taxi brosy normal. Mbola tamin'io andro 26/04 nanateran'ny mpanampy an'le zaza, tany amin'ny Cosmos, tany amin'ny reniny, niverina avy niasa ny dadany zaza. Tsy te ifampiresaka tamin'ny Fabiola i reine zaza Judicaël Grégoire, niantso any papany Fabiola izy. Ahoana hoy izy fa tsy hitako ato ny zaza, aiza ny zaza. Andraso hoy izy papany Fabiola, antsoko i Fabi hanotaniko. Nantsona i Fabiola, niantso anateo i papany Joe, fa i Joe uny tsy hita, fa aiza le zaza. Efa nresaka tamin'ny mama zaho izy Fabiola fa tsy antrano angambany anao papa, fa aty aminay Joe nateriny piasa teo fa mijaly. De efa andeha anapaka billet zahay, anaterako le zaza any aminareo any Antsui. Ve ndao fa hovaliko ary izy. Le 26/04/2024, andro lazainy fa tsy nahitavany any zanany avy niasa,
niantso ny papany Fabiola azy 14h07 namaly azy papany Fabiola rehefa nahazo ny teniny Fabiola. Papany Joe any amin'ny reniny Joe le Joe nateriny mpanampinareo any aminazy fa lasa nody le mpanampy fa tsy nomenao vola ary tsy tiany ijaly rery taony zaza satria tsy omenao sakafo de nateriny any amin'ny reniny. Ahoana moa Andriamatozy Dikael Grégoire namaly anao tsara ny dadaben'le zaza any amin'ny reniny le zaza nefa anao manao fausse alerte any amin'ny radio Mahajanga ao any amin'ny gendarme lazainao fa nangalariny reniny le zaza, lazainao fa nisy nangalatra le zaza nefa le 26/04/2024 avy miasy anao nantsonao dadan'ny Fabiola andraso antaniko ny zanako namaly azy ny zanany de namaly anao izy any amin'ny reniny le zaza. Ahoana anao mavita milalao sainy zandaro milalao sainy journaliste retraretra ao Majunga zaza tsy very lazainao fa very hainao tsara avy niasy anao même pas 10 minutes namaly anao ny dadan'ny Fabiola any amin'ny reniny le zaza nateriny mpanampinareo any amin'ny zaza. Manoratra anao eto amin'ny Facebook eto very ny zaza noetiny mpanampy nefa efa fantatrao tsara 10 minutes taoriny anao nametraka fanontaniana tamin'ny ray aman-drenin'ny Fabiola fa any amin'ny Fabiola ile zaza. Manana tanjona ratsy ianao te hamotika ny hoavy ny reniny le zaza ianao. Ry zandarony Mahajanga ray manontolo aza meny fön-dakilozy tokana ary efa vita efa naharitraritra ny enquête efa nalefa tany amin'ny tribunaly ny dossier naveriny tribunaly aminareo mbola giazanareo ihany le zaza nanomboka 28/04/2024 ny samborinareo le zaza nataonareo garde à vue le zaza le firy tsika androany le 12 mai tsika androany mbola garde à vue foana le zaza. Prolongation manahoana loatra ny prolongation afana mitazona olona garde à vue. Le zaza efa tafaverina soamantsara any amin'ny dadany. Le zaza anankiray zay noentiny mpanampy efa tafaverina soamantsara any amin'ny reniny. Tsy misy zaza very eto efa tafaverina soamantsara amin'ny ray aman-dreniny teraka ny zaza. Ary le Joe tsy very fa niala tao amin'ny tranon'ny dadany nateriny mpanampy tao amin'ny toerana iasan'ny mamany. Ary fantatrao izany 10 minutes taorian'ny fanontaniana napetraka ao tamin'ny papany Fabiola. Zandaro aza tao kitoatoa ny fanadihadina. Aza mitanila ianareo. Aza mitanila ianareo. Zaza nangalarina zany tsy noentina avy tany amin'ny misy anazy ka nandeha naterina ao amin'ny toerana iasan'ny mamany Cosmos zay toerana be olona miditra sy mivoaka io. Azo ampanatsoana misy témoin azonareo hanontaniana ny témoin. Satria efa lava ny fotoana nanaovanareo famotorana. Inona ny tsy mazava zahay aty en France reny ampanahin'le zaza vao nahita n'io nandeha nanaraka n'io raha io efa tonga de mazava miloha hoe misoma ratsy babany zaza te hanamotika fotsiny ale reniny zaza. Zay manko ataon'ny fisarahana io. Rehefa olona mifampisaraka ka tsy mifakafoy mifamotika mifanimba. Ianareo natao zandaro natao hiaro anay vahoaka. Ianareo ndray ve mamotika anay vahoaka. Zazavavy kely ohatran'ny Fabiola io tsy tavitra tsy henatra ve nareo zandaro mitazona sy mampahorana io zaza io nanomboka 28 avril mandraka ty androany 12 mai. Famotorana inona loatra. Ny zaza efa tafaverina. Tsy alajaza io tompoko. Zaza hitany mpanampy ny jaly nateriny tany amin'ny reniny. Nateriny tany amin'ny reniny. Zay mpanampy vavy mba nangoraka ny fahoriana iainan'le zaza. Satria ataony dadan'le zaza chantage fotsiny le zaza mba apahoriana le reniny zay nandeha.
zany ve nareo gendarme ve tsy mahatratra an'izany. Tsy tiana ile reniny de ampahorina izy moa reny tsy harary amin'ny zanaka rehefa anao nandeha tsy omenanao zanakanao tsy dia ambony moraly anao fa noho efa tena tsy zakanao fotsiny le zavatra niainanao teo aleo aloha za handeha de rehefa tafita za de miverina za makany zanako zay ny ambipo zay. Tsy misy garde enfant io rangahy milaza fa nangalajaza ny reniny. Mbola tsy misy garde d'enfant na i Fabiola tsy manana garde d'enfant délivré par le tribunal de Majunga. Ilehilahy io koa Andriamatoa Judicaël Grégoire dadany zaza koa tsy manana garde. Izy roa samy manan-jo amin'ny zanaka nateraka andry zareo. Ary tsy i Fabiola nandeha naka zaza tany an-tranony tany. Fa ny mpanampy no nahita ny zazany jaly mahalala ny reniny ka nanatra azy tany amin'ny reniny. Ary rehefa nampanantsonareo de tonga ny se rendre i Fabiola sy ny zaza ary nateriny ray aman-dreniny. Inona ilalovanareo ity raharaha ty? Inona ny ampijalivana ampahorinareo ny zanakay gendarme? Marary ny ainay mahita zanakay afodinareo fa hors délai. I dadany zaza misehosehoko mahalala nareo, manana pouvoir aminareo, mampiasa nareo de nareo gendarme ve manao asa ratsy, manao asa mitanila. Le dadany zaza fotsiny zany afaka manao lalàna amin'ny tenany hoe ana le zaza fa tsy any reniny. Raha nalainy reniny zany le zaza de hoe nangala jaza le reniny. Tsy mety, tsy mety, tsy mitombina zavatra ataonareo manampahefana. Mipetraha ianareo afovoanay vahoaka fa aza mitanila ianareo aminay vahoaka. Samby tompony izy roa amin'ny zaza. Na ny papany, na ny reniny, samby tompony. Ary mbola tsy misy garde nivoaka avy amin'ny tribunal ka andadany fotsiny le zaza. Déjà zaza 3 ans, mbola zaza mila tratrany reniny, mbola zaza mila reniny. Fa forcing fotsiny io nataony io rangahy io. Raha ny tena marina, miantso anao zaho Ramatoa Mialy Rajoely reniny malagasy. Mitondra association fity anao ary dradradrany association fity eto fijerena reny Iarantsindry Azolena. Fijerena reny voavono apaorina. Ka eto miantso anao napaorina io Andriamatoa Grégoire Judicaël io ny zanakay maty vono tao farany tsy nazaka. Mbola proof niara-tsy panahy ny Judicaël zao ataony zao. Ny giazany fotsiny tsy nisy lalàna nivoaka hoe zaza 3 taona de hipetraka amin'ny zaza 2 taona izy tamin'ny zareo saraka. Tsy misy akory ny zaza 2 taona tokony hipetraka amin'ny reniny fa zaza mbola minono amin'ny reniny. Ny zaza tsy afaka sarana amin'ny reniny ao anatin'ny 27 volana. Nono fa tsy fahazakany zanakay vono sy fampijaliana niatra taminy. Naleo nitsoka mba tsy ho maty reniny zanany. De nekeny fotsiny, nekeny ankalaely nametraka ny zanany tao fa nanavotra ny ainy aloha izy. De rehefa nateriny mpanampy zay nahita fahoriny le zaza tao tany amin'ny reniny koa le zaza. Mbola ampiasainao, hoentinao mampahoriny zanakay indray ny zandary rehetra ao mahajanga ao. Oh, zandaro, anareo ny fahefana. Fa ny fahefana nomenanareo tsy fahefana hoentina hamotehana anay vahoaka, na hoentina anambaninanay, na hoentina anaovana hery famoretana aminay vahoaka. Tsy ekenay zao zavatra ataonareo amin'ny trefindraza Muriel Fabiola zao. Tsy ekenay avoay zao dia zao ny zanakay. Tsy zonareo mitazona zaza. Tsy zonareo mitazona olona anatin'ny garde à vue nanomboka le 28 avril. Nalefanay tagny ny avocat mba isoroana zao live zao, mba isoroana zao vazavaza ho atao eto amin'ny Facebook zao. Nandefa vola ny avocat za avy aty. Aleo aloha sina avocat ifampiraraha am'zany. Nanao garantie avocat.
zaza miasa izy, zaza manana adresse mazava izy, tsy hitsoky izy, avocat andenao garantie mandra-pandinianareo le dossier, tsy nekenareo izany satria complice amin'io lehilahy Andriamatoa Judicaël Grégoire amin'ny fampahorinany zanakay, anaovanareo otage poretinareo anatin'ny violon zanakay. Mba haninona baraingo aminay fa raha misy manjoany zanakay tsy ho vita mora koa ity raharaha ty, efa apakatra ny raharaha izahay amin'ny zon'olombelona satria ny zaza verzo mbola 3 taona poretina tsy hijeriny reniny, tsy ampahalalana ny reniny. Manaiky an'izany ve nareo ry mpitondra fanjakana? Aiza ny zon'olombelona, aiza ny zombehivavy manandro feno amin'ny zanany ny vehivavy, fa indrindra zaza mbola 3 taona. Raha zaza noentina avy any Mahajanga ka hatrany Antsohihy, tsy zaza noentina nitsoka. Andriamatoa Judicaël Grégoire matoa izy niantso any dadany Fabiola. Ary matoa Fabiola tsy nitondra zanany nankaiza fa noentiny amin'ny ray aman-dreny izay fantany Judicaël. Tsy vonina hangala-jazy izy fa anovany fianan-janany, hanao zay hamety ny fianan-janany zay henony tamin'ny mpanampy nampitezana azy fa trapahorina tsy mihinan-kanina ny zanany. Mitsahara isika eto amin'ny Facebook magnely vaovao tsy marina. Io vaovao resaka alajaza Joe sy cousin io, tsy alajaza izy io. Fa zaza no tazominy babany tao aminazy Joe, ary nitarimy zanakana baviny izy. Lozany mandeha miasa reo zaza reo de napetraka tamin'ny mpanampy. De ory tao le zaza, tsy ampisakafo tao le zaza. Tsy voalohany karaha le mpanampy, tsy maintsy hiala le mpanampy, tsy hitany hoe ho atao aiza le zaza. Inona nataony? Mba tsara fanary le mpanampy, nateriny tany amin'ny reniny reo zaza reo. Ny zafikely nateriny tamin'ny Fabiola reniny zay piasany Cosmos. Halajaza zany nandeha zanak'olo, andeha ho alainao ankeriny. Fa ity tsy zanak'olo fa zanaky Fabiola naterany. Zanaky Fabiola naterany, manana acte de naissance. Mbola ao Mahajanga ny sage-femme napiteraka azy. Zanany naterany, ary tsy izy nandeha naka ny zaza tany, fa mpanampy nangoraka an'le zaza, nanatitra an'le zaza teo aminy tao amin'ny Cosmos. Vavolombelona ary mijoro vavolombelona zany piasan'ny Cosmos ao Mahajanga. Zandaro, ampy ny fanaovana herim-pamoretana, ampy ny fitsarana mitanila. Tsy hoe mahazo baiko avy am'izay mahatolotolotra aminareo de ampiarinareo ny tsirariny. Tsy ekena. Tsy ekena. Zaza 3 taona efa miasa zao ny reniny, efa amperinasa, dia omenareo any reniny ny garde d'enfant. Ataovy mahitsy ny lalàna. Efa miasa ny reniny, omeo ny reniny. Tsy mbola misy ordonnance avy amin'ny tribunal tompoko. Taoriany herintaona ny sarahandro zareo zay, izy amin'ny papa et maman ny garde d'enfant. Ary na de isy ary ordonnance ivoaka, misy taona ny zaza amin'ny dadany, de misy taona ny zaza amin'ny reniny. Karaha zao fotoana nandalovany amin'ny reniny zao, inona ny tokony hitazomana zanakay 15 andro ao anatin'ny garde à vue. Andriamatoa Filoha, Andry Nirina Rajoelina. Tiako loatra ianao ary ny tohanako. Kanevany, tsy ekeko ny hery famoretana ohatry zao. Dia mitalao aminao atanandroa izahay. Efa mandeha ao amin'ny gendarmerie ao Mahajanga ity raharaha ty. Ary efa nandalo fitsarana, fa nandalo substitut ity raharaha ty, naveriny substitut any amin'ny zandaro. Eto koa izaho reny ampanahin'ny Fabiola.
mitondra fanazavana marina. Ambarako anareo rehetrarehetra, rehefa zavatra anaovako live eto tsy asiko laingana ohatran'iny. Information complète zay za vao miteny. Zaza narako hatrambola kely, zanakay tampianarina wa i Fabiola. Artinay. Narako hatrambola kely. Aza ararotina ny tsy manana. Satria avy amin'ny fianakaviana mahantra ve i Fabiola tsy ananjo amin'ny zanany. Raha naka ny zanany mba nandeha nitondra ny zanany nanao paka tany amin'ny reniny, zay zaza tsy nangalariny fa nateriny mpanampy satria matijaly. Avadika anareo rehetra ao Majunga ao fa nangalatra izy. Tsy nangalatra izy tompoko. Fa haingana dia haingana io zavatra paritaka anareo amin'ny Facebook halajaza io. Faux alerte, version lenga io ataonao Andriamatoa Judikael Grégoire. Io manko ataon'olona rehefa pervers narcissika reto. Tia mitarena de mitarena manao lainga. Ianareo gendarme nianatra enquête ve tsy mahafantatra fa lainga vararaka io zavatra resahany io. Mana Fabiola olona mbola voiasa ve manambola ohatrany ahoana izy karaha male piasa trano. Matoa Fabiola tsy nahabatany zanany tamin'ny andro nialany tao anatin'ny tokantrano, tsy manana ny ampy izy. Fa raha nanany izy tsy maintsy niaraka tamin'ny zanany tamin'ny andro nialany tao amin'ny tokantrano. Vono ny nahazo azy, horohoro, naleo nitondra ny ainy, namela ny zaza. Io lehilahy omenareo rariny io no mendrika igadra. Lehilahy mpamono vehivavy. Lehilahy io ny mamotika zazakely tsy afaka sarana amin'ny reniny, nitazominy tsy navelany nijery any reniny nandritra ny herintaona. Mpanampy no mba nanome chance any reniny nanatitra le zaza satria maty tsy namelanao sakafo, tsisy goûter. Ilozanao mandeha miasa du matin au soir. Anao verina après-midi, le zaza efa naterina tany amin'ny reniny. Foano ny manjaka tokana. Foano ny fahefana foroninao any tenanao Andriamatoa Judikael Grégoire. Tsy raha nanana moyenne ny zanakay ianao, de ianao ny namoaka didy ho any tenanao, tsy maintsy ianao ny garde d'enfant. Ho jereko eto manko ny avoaka ny fitsarana koa. Zaza telo taona ho iza ny garde d'enfant, efa samy miasa ny dada sy reniny amizao. Hazo sarahana amin'ny reniny ve ny zaza telo taona. Tamizy roa taona ry zareo ny saraka, nanaiky satria ny vonovonona tao. De nitsoka mba tsy maty tao. Nitsoka fotsiny le zanakay nandeha. De amzao miandry izahay. Efa tsy ampatonina itsony nanomboka 26 avril izahay fianakaviana rehetra dia nahazo an'io alerte io. 28 avril ni se rendre izy mianaka. Ahoana ilazanareo fa nangala jasy izy rehefa natsionareo izy tonga namonjy anareo. Ary rehefa natsionao le 26 avril tsy nahitavanao an'le zaza anao niverina avy niasa, natsionao ny dadan'ny Fabiola, ny teny taminao i dadan'ny Fabiola hoe aty any amin'ny mamany le zaza. Ahoana no ilazanao fa nangalatra izy. Ianao no mpandrebireby fanjakana. Ianao no tokony gadra Andriamatoa Judikael Grégoire. Raha tsy samborinareo gendarme ny olona manao faux alerte, manakorotana tsain'olona amin'ity Facebook ty, manakorotana ny fitondrana, manakorotana ny fitsarana. De tsy haiko tsony hoe manahoana ny fipetraka ny fitondrana ao Madagasikara ao, manahoana ny hiérarchie. Fa amiko le 26 avril ianao ny valiny Andriamatoa Barthélemy Reine Fabiola ny taizazy vadiny reniny any amin'ny mamany, any amin'ny Fabiola ile zaza. Inona ny mbola nitenenanao hoe
nangalariny le zaza. Manina fotsiny anao tsy namonjy any Fabiola hoe aty aminao nga le zaza. Namaly anao Fabiola, nateriny le piasa teo izy. Efa nody atrano za fa walaiko izy. Fa tsy anao manjaozaho, misehoseho malala fanjakana, malala inona tonga de lasy anao. Nanapatra ny fahefana. Satria malala, satria misy vola, mahavidividy fanjakana. Ry fanjakana hajaino, ataovo ny rariny, ataovo ny hitsiny. Tsarao aza mitanila amin'ny fitsarana. Tsy halajaza io zavatra ahelinao alajaza io tompoko. Zay ny fangatahako. Ny zaza rotona ry zareo ny saraka. Telo taona zao izy lazaina nangalarin'ny reniny zao, tsy nangalarin'ny reniny, tsy nalain'ny reniny tany domicile-ny dadany, fa nateriny piasa tao amin'ny fiasany tao amin'ny Cosmos tao. Tsy ho vita noho izy mbola miasa, mbola mitady, de niazakazaka izy nanatitra an'le zaza tany amin'ny reniny. Satria mbola tsy manana mpanampy izy fa vo manangona amin'ny karamakely zay raisiny ao amin'ny Cosmos. De niangavy ny ray aman-dreniny izy. Tsy nitondra ny zazany tsoka, fa mba hananany zanany stabilité. Mandeha miasa maraina izy, mba any amin'ny reniny sy ny dadany, amin'ny grand-mère sy grand-père zany, ijoe kely. Zay nanaterany anazy tany Antsohihy, fa tsy noentiny nitsoka akoriny. Aza ovovenany tendrony fotsiny le resaka. Manao antsoavo aminao, Andriamatoa Filoha mivady, satria ianao Ramatoa Filoha ny association fitia de miaro ary miahy ny vehivavy. Omeo an'ny Fabiola ny anjara zony amin'ny zanany naloky ny kibony. Tsy manana faharoa izy ankoatran'io zaza zay ny sarana taminy nandritra ny heritaona. Ary averiko indray mandeha tsy izy no nakan'le zaza tany an-trano, fa ny mpanampy no nalahelo nahita fijalian'le zaza, lozana manomboka maraina hatramin'ny hariva tsy misy goûter. De nanatitra le zaza tany amin'ny reniny satria andeha koa izy fa tsy nahazo karama atao amin'ny dadan'le zaza. Mitsangana ry fanjakana. Foano ny kiatrano atrano. Foano ny fanampara-pahefana. Ataovo araka ny rariny, ataovo araka ny hitsiny. Miangavy an-tanandroa ianareo mpitondra. Miangavy anao lehibe ao amin'ny zandaro ao ny tenako. Mba anao ny asanao ampahamarinana. Fa natera-behivavy anao ary mino afarain'ny mpianakaviana anao, hainao tsara ny aretin-dreny amin'ny zanaka.